tokatranoso anjakany vavaka o tokatranoso fafitino ravaka tsofirano reriray mba iray mandrakizay iarany odory mihiova sanatry. Ampifaliana indray no entinay ankohonana Pst Mijo Tsiry mivahiny ao tokantranonao amin'ny alalan'ny onjam-peo radio Aziz na ny tambajotra tsekaseka Facebook amin'izao ariva izao. Hiditra amin'ny andro fahatelo amin'ny herinandro fiarahavavaka ho an'ny fianakaviana isika amin'ity ariva ity. Koa manasanao izahay mba morony ankohonanao dia anatrika an'izany fotoana izany fa misy fahasoavana tian'Andriamanitra ho entina ho an'ny ankohonanao. Sambatra izay rehetra matahotra an'i Jehova dia izay mandeha eo amin'ny lalana fa ho aninao tokoa ny asan'ny tananao. Sambatra sady ambinina ianao, ny vadinao dia tahaka ny voaloboka mahavokatra ao anatin'ny tranonao, ny zanakao dia tahaka ny zanak'oliva manodidina ny latabatrao. Ho fanombohantsika ny fotoana amin'izao ariva izao dia manasanareo hanaraka hira anankiray. Jesu ni ulumelu kaizai maneni nasi mitumanira mibanzi nani fanavu tanana tauna Deu Calvari kamangata kasimita lau famela na eluka amina sanaka sifana imazina sambacha Jesu ni ulumelu kaisa maneni nasi mitumanira mipanzi nani fanavu tanana tauna Deu Calvari Kambangada kasivita lau famela na eluka amina urai sizanaka sifana imazina hajamani chafitiabana pamela eluka tukuyana Niza uluna vibitala Tia na wibeba kizaha Na de faratsi ni funa Bandu vali fiana na maja kizaha Soni ulumelu kaisai maneni nasi bitumanira mipanzi nani fanavu tanana tauna Deu Calvari kamangata kasimita lau famela na eluka amina zanaka sifana imazina Kiari vavaka sika tompoko.
Andriamanitra any be fitiavanao sotranao no ny amin'ny fitiavana lehibe izay aseho anao amin'ny fianakaviana tsirairay avy. Amin'ity hariva ity te handreny feonao izahay meteza hamangy ny tokantrano tsirairay avy izay mampandroso izao fandaharana izao ary mba hitoetra ao amin'ny asany ankohonana izany any ny fiadananao avy amin'ny alalan'ny teninao. Fatononay aminaranao Jesosy mivavaka izany. Amen. Andro fahatelo amin'ny herinandro fiaraha-mivavaka ho an'ny fiainam-pianakaviana isika androany. Tondra ny lohateny hoe manabe amin'ny fomba mahomby. Manabe amin'ny fomba mahomby. Mametraka fiakiana maro kokoa noho ny tamin'ny lasa rehetra ny fitaizana ankizy amin'izao fotoana izao. Vao maika raramaika indrindra azany famolavolana ny toetriny ankizy satria mifanehatra isan'andro amin'ny sotoavina atao mifanohatra amin'ny sotoavina indray aman-dreniny ireo zaza ireo. Tototry ny afatra mifanohatra avy amin'ny hainao aman-jery ny internet ny olon-dehibe izay mifanerasera amin'izy ireo any rehetra any ary ny ankizy izay mitovy aminy ireo zanantsika ireo. Ireny afatra mampisavorivory saina ireny anefa dia mitarika ny ankizy ho amin'ny lalana izay mahatonga azy tsy hontsona intsony eo anatrehany faratsiana maro eo amin'ny fiarahamonina toy ny herisetra, ny ara-tsy-pitondran-tena, ny farararotana ary ny fanavakavahana. Na eo azy ireo fiaikan'ireo indray aman-dreny any hatreto no mbola fiarovana tsara indrindra afaka misoroka ny fandraisana ankizy anjara amin'ny fitondran-tena mampidi-doza tahaka ny fidorohana zava-mahadomelina, ny fisotrotoaka, ny fanaovana firaisana ara-nofo mialohan'ny fanambadiana ary ny fikorontanana eo amin'ny lafin'ny fisakafoanana. Androany anefa ny Andriamanitra dia te hanoro antsika ray aman-dreny ny amin'ny hoe ahoana no ahafahantsika manabe amin'ny fomba mahomby na dia anatin'ny tontolo feno hery miasa mangina manalavitra andreo zanantsika ireo amin'ny sotoavina araka maha-kristianina antsika azany. Ny ray aman-dreny izay mandray andraikitra mahavitrika amin'ny fitaizana ny zanany mantsy dia hijinjany amin'ny farany ny valisoany dia ny fahitana andreo zanandreo lasa olon-dehibe tomombana sy tompona andraikitra. Manoloana an'izany loha hevitra izany pasteur dia hamantatra ny ray aman-dreny angamba ny azoko antoka ny tokantrano any hoe fa inona marina moa no hevitra izany teny atao hoe fanabeazana izany. Eny ary raisiko fifaliana ny miaraka amintsika eto amin'izao andro fahatelo ao anatin'ny herinandro fiaraha-mivavaka ho an'ny fianakaviana izao. Raha miresaka tokoa isika ny mahakasika ny atao hoe fanabeazana dia manana ny ambara mahakasika an'izany ny tenin'ny soratra masina. Efa noetiko teto ihany ny ampahan'izy io fa tiako no hanamafy an'izany amin'ity an'io ity mba ho takatry ny any tokantrano any hoe manahoana marina moa ny fanabeazana izay takiany soratra masina tokony arahantsika. Andeha hanokatra ny tenin'Andriamanitra ary isika ka hijery izay voambara ao amin'ny Efesianina toko fahaenina. Efesianina toko fahaenina dia ovakitsika eo amin'ny andininy fahaefatra. Zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary anareo ray aza mampahatezitra ny zanakareo fa tezao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny tompo izy. Riava malalisany miresaka mazava ny tenin'Andriamanitra makasika ny atao hoe fanabeazana tena izy. Miresaka fepetra anankiroa izy takiana ao anatin'izany atao hoe fanabeazana kristianina izany. Voalohany amin'izany dia ilay teny hoe famaizana. Raha miverina amin'ny dikateny fototra ambaran'ny soratra masina isika makasika an'izany teny izany dia avy amin'ny dikateny fototra nangalana azy ny teny grika izany dia miteny hoe paedeia. Zay zany ny ilazana ny atao hoe famaizana. Ny heviny dia fanabeazana na éducation. Ity famaritana ny hoe éducation ity ny tena mahavaly zany ny dikany atao hoe famaizana na le fanabeazana resahana eo. Amin'ny teny latinina le hoe famaizana dia avy amin'ny teny hoe éducaire. Le éducaire dia faire sortir amin'ny teny vahiny. Faire sortir. Dia mifantanina mipetraka zany dia ny hoe inona eo amin'ny zaza zany no tiana avoaka amin'ireo fanabeazana sy fanolokoloana izay atao azy. Ao amin'ny Genesis toko voalohany
andiny fahaina am'roapolo a de hoy ny tenin'andriamanitra genesis toko voalohany andiny fahaina am'roapolo vakitsika amin'ny anaran'i jesosy ary andriamanitra nanao hoe andeha isika morona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika ry ava-malala ny fanabeazana resahan'ny soratra masina zany de miompana indrindra amin'ny famerenana amin'ny lohan'ndraya ny endrik'andriamanitra zay verya teo amin'ny olombelona izany zay zany le famaizana zay atray zary ny anatanterahantsika n'izay a tenin'andriamanitra ao anatin'ny fanabeazana izay ny faharoa de ny hoe fananarana amin'ny teny grika indray ity hoe fananarana ity a de notezia le hoe notezia indray de ny heviny a amin'ny tenitsika de hoe fampianarana amin'ny teny vahiny izy io de adikany amin'ny atao hoe instruction na discipline mazava be zany no ambara eto tsy zay fampianarana rehetra tiana atolotra ny zaza zany a no ambara eto fa ahoana hoy ny tenin'andriamanitra mazava le fanambarana hitatsika atao amin'ny efesianina toko fa 9:4 de ozy izy hoe ary anareo ray aza mampahatezitra ny zanakareo fa tezao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny tompo izy mazava tsara zany tsy ny fampianarana rehetra tsy ny toromarika rehetra zay tiana atao no mety fa ambarany mazava eto de hoe araky ny tompo fananarany tompo ny olana mantsy de izao a mitaiza ihany ny ray aman-dreny eny manabe ihany izy ireo tsaingy tsy ny fitezana araky ny tompo loh izy tsy fanabeazana araky ny tompo izany manandratratsika ary zany ny tompo androany hoe raha te hitondra fanabeazana isika ary aomby am'izany a de mila miverina amin'ny tenin'andriamanitra hitatsika fa mivoana tanteraka ny fanabeazana am'izao fotoana izao fa raha te hanana fanabeazana ara-dalàna isika de mila miverina araky ny tompo mahafinaritra mihitsy ny miaraka amin'andriamanitra satria raha miteny andriamanitra zany mandidy atsika ray aman-dreny mba hitaizandreo zanatsika anabe azy de tsy hoe irano fotsiny hoe manabe fa omeny atsika ihany koa ny fomba hahafahana manotanteraka an'izany a amin'ny fomba mahomby arak'izay tapany faharoa zay de le hoe fanabeazana amin'ny fomba mahomby a no andeha ho jerevantsika raha hitatsika zany teo ny mahakasika ny hoe inona moa ny atao hoe fanabeazana ity fanabeazana ity manko de tsy misy lalàna mipetraka mazava izay hoe tsy maintsy atao de azo antoka hoe rehefa atao le izy de mahomby tanteraka aveo fa ny androany kosa nefa ny tenin'andriamanitra de anampy atsika ray aman-dreny afahantsika mahita an'izay hoe fomba mahomby zay ka ny tapany voalohany hojerentsika amin'izay fanabeazana amin'ny fomba mahomby zay de ny andraikitra zay tanandray aman-dreny eo amin'ny fifandraisana amin'ny zanany manahoana ny amin'izay pasteur zavatra lehibe tokoa ao anatin'ny fanabeazana de mba hoe ananatsika zany atao hoe fahombiazana fanabeazana atao zany de ny fotoana zany tena zava-dehibe izy io zavatra raha malala am'izao fotoana zao a de ny firotoroton'ny toejavatra rehetra eto am'ty zao tontolo zao ity de lasa manaraka an'izany firotorotona zany a ny ankohonana ao anatin'izany ny ray aman-dreny tsy manana fotoana tsony zany ny ray aman-dreny am'izao fotoana izao a hanokanana ny ametrahana fifandraisana mahomby am'ireo zanany de vokatr' zay le firotorotona zay a tsy manana fotoana ifampiresahana any ka ny tokantrano am'izao fotoana zao de lasa tahaky ny hotely miara-misakafo ao ny toeram-patoriana fa rehefa mipetraka ny maraina de samy lasa de iza no manabe ny ankonana ny manabe ny zanaka ny fianarana ny lalambe ny fiarahamonina manodidina eo zay zany sisa no any fanabeazana ho andreny zaza ireny ka eo indrindra zany ny olana am'izao fotoana zao manana ambara mahakasika an'izany ny tenin'andriamanitra satria izy izy ny ato anatin'ny taridalana zay resaka mahakasika an'ity hoe manabe amin'ny fomba mahomby ity ny fanabeazana nefa izy izy ny ray amin'ny andraikitra manandanja sy feny fiekana indrindra nakinina tamin'ny olombelona fiekana zavatra lehibe mihitsiny zany ka de mampitodika ny sain'ny ray aman-dreny zany mahakasika an'ity fotoana ity zany mihitsy
ny sika ray aman-dreny dia asaiko amin'ity ariva ity andinika kely hoe manahoana reny lanja ny fitaizana zaza ray izay hoe tsy hompankatoy fotsiny fa hitombo ka natoetra maritra sy tombam-bidy ara-dalàna ifeny fihetsem-pony dia fifandraisana salama amin'ny hafa ihany koa. Tena zavatra manandanja tokoa izany fanabeazana izany satria fanaray olona anankiray olombelona mihitsy no nakinin'Andriamanitra ho andraikitry ny ray aman-dreny. Ahoana tokoa moa hoe ny zavatra sarobidy tokoa no fotsika anokanana fotoana betsaka manasanareo ray aman-dreny izany mba hanao fandinihana kely amin'izay amin'izao arivo izao hoe move tena sarobidy eo masontsika tokoa ny zanantsika amin'ny habe sy ny kalitao amin'ny fotoana izay atokantsika ho azy ireo. Manahoana ny hevitry ny Baiboly mahakasika an'izay fanokana-potoana izay pastor? Manana ny ambarany tokoa ny tenin'Andriamanitra raha vao miresaka an'izay fanokana-potoana izay. Ao amin'ny Deutéronomia 4:9, 5 sy ny 7 dia izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Deutéronomia 4:9, 5 sy ny 7 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ao ka ao am-ponao izao teny andidiko anao anio izao. Dia ampianaro tsara ny zanakao izany, ary resao na mipetraka ao an-tranonao ianao na mandeha any an-dalana na mandry na mifo. Jerevy tsara ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra fa amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana rehetra dia nasainy ny ray aman-dreny hitondra fanabeazana, hitondra famaizana, fananarana araka nadikan'ny Baiboly azy teo ho amin'ireo zanaka ireo mba hahatonga azy ozy izy olon-dehibe mendrika ireo zanantsika ireo rahatr'izay. Dia miankina be da be zany amin'ny fotoana omena ho azy ireo. Marina tokoa ny teninao teo hoe tsy misy zany zavatra hoe tiana tsara ary sarobidy zany ka tsy omena fotoana be da be izy. Fa izay sarobidy amintsika no tokony andanitsika ny fotoanantsika be indrindra. Misarika ny sainao ray aman-dreny androany andehantsika hiverina handiny teny ka hamantatra hoe inona marina ny sarobidy satria raha ny Baiboly no milaza dia arena no ateraky ny kibo io tamby arena ka raha sarobidy aminao ny zanakao dia tokony hiverina hanome lanjany azy ireo isika. Zay angamba ny azo ambara. Mazava loatra moa izany fa ny ray aman-dreny tonga lafatra tsy misy kanefa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia mety hitombo lasa olon-dehibe mendrika ny zanantsika na dia ray aman-dreny tsy tonga lafatra aza no manabe azy. Tahaka izany koa isika ray aman-dreny manomboka izao dia tsy tokony hanantena fa hatanterahatoetra eo amin'ireny zanantsika ireny satria na isika aza tsy tonga lafatra. Hidikantsika lalindalina kokoa ny mikasika an'izany avy eo fa rehefa manokana fotoana ho an'ireo zanantsika ireo isika dia misy toyan'izay zavatra izay avy eo. Nisy dokotera anankiray, Dr John Gottman, nanao fikarohana mivelatra mikasika ny fanambadiana sy ny fanabeazana izy. Mpandala malaza iray izany izy ity mikasika ny fomba fisainana sy ny fihetsem-po dia nanosika-hevitra izy fa ilainy ray aman-dreny ny miombona amin'ny fihetsem-pon'ny zanany. Averiko hoe ilainy ray aman-dreny izy miombona amin'ny fihetsem-pon'ny zanany. Inona no azontsika amelabelarana an'izay hoe ahoana izany hoe miombona amin'ny fihetsem-pon'ny zanany izany ny ray aman-dreny. Ia, raha io dokotera ihany no milaza fa ilainy ray aman-dreny izy no tonga mpanara-maso ny fihetsem-po. Fa inona moa izay fihetsem-po izay? Fihetsem-pon'ny zanaka dia misy karazany izy io. Raha ny zavatra hitantsika mahazatra dia ny atao hoe fihetsem-po faly, malahelo ary tezitra. Ireo fihetsem-po ireo zany no hita eo amin'ny zaza. Dia araka ny tenin'ity dokotera ity ihany, ilay John Gottman, dia ozy izy hoe tokony ampiasain'izy ireo ny fihetsem-po tsara sy ratsy ho tombo mifanararaotra mba hampianarana ny zanany ireo lesona manandanja momba ny fiainana sy andrena ny fifandraisana ety kokoa miaraka amin'izy ireo. Araka izany fanambarana izany, adidiny ray aman-dreny manara-maso ireo fihetsem-pon'ny zanany. Ary ao anatin'izay dia ny miara-miasa amin'ny ireo zanany ireo mba ahafahany zany maneho ny fihetsem-po ara-dalàna ao aminy ary manitsy sy manamboatra azy arakaraka izay fihetsem-po hita izay. Ny dokotera Gottman dia milaza fa misy dingana efatra
tsara tsika ho fantatra raha miresaka an'izay ny atao hoe fanomezana lanja ny fihetseham-pon'ny zanaka izay voalohany ozy izy fantaro ny fihetseham-pon'ny zanaka ao tena zava-dehibe zany zay hoe rehefa miseho zao fihetseham-po anankiray zao a de inona marina ny ambadika izay ary ampahafantarina azy ihany koa hoe rehefa malahelo de zao ny zavatra misy rehefa faly de zao ny zavatra misy rehefa tezitra de zao zany atao hoe zava-misy zay de ny ambarany faharoa de ozy enoy amin'ny fo mahitsy ny zanakao zany hoe tena aoka ho ray aman-dreny vonina iaino mandrakariva ozy izy ny teny vahiny zay hoe disponible ny ray aman-dreny iainoa ny zanaka amin'ny alalandreo fihetseham-po maro samihafa ireo de ny fahatelo de ozy ampio ny zanaka ao ahita ny fomba hiantsona ny fihetseham-po tsapany ampahafantarina azy zany hoe ahoany zany atao hoe faly ahoany zany hoe malahelo ahoany zany hoe atao hoe tezitra zany mba tsy ampifangarony reo toejavatra ireo ary ny farany de mametraka fetra raha eo ampamakafakana ny vahaolana ny am'ilay olana atrehana raha resahatsika ny soratra masina makasika azy io de manome ohatra mazava izy ao amin'ny Luka ny tenin'Andriamanitra de miresaka makasika an'izany resaka fihetseham-po zany Luka toko 5 de 9 sy ny 10 de nisy toejavatra anankiray entina ampianarana antsika makasika ny atao hoe tokony enona sy apatsapana ny atao hoe fihetseham-po zany zao no voalaza amin'ny Luka toko 5 9 sy ny 10 ary rehefa hitan'ny Simona Petera zany de niankohaka tamin'ny tongotry Jesosy izy ka nanao hoe tompoko miala amiko fa olomeloka rehefa nanoloana ny toejavatra anankiray ity Jesosy niaino ny tenin'ny Petera raha teo amin'ny toerantsika zany zao no natao an'izany toa de afitsika de naninona niala raha nieritreritra hoe zavy andeha hanampy azy de indrodray izy inona ny ataony miala amiko izy izy kanefany tsy zany ny zavatra nisy eo amin'ny 10 de zao no navaliny Jesosy azy eo amin'ny tapany faharoa de hoy ny voalaza vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy de hoy Jesosy tamin'ny Simona aza matahotra hatramin'izao ankehitriny zao de olona kosa no azonao naninona ny tsy nialy Jesosy fa nijanona teo ihany ary nanasana azy ho mpanarahatolona rehefa avy eo ny dikan'izany ry ava-malala isany de mila mahay miaino amin'ny fahafenona isika miaino reo fihetseham-po zay mandalo eo anivon'ny zanatsika ny mpandinika anankiray de nilaza ho tahaka an'izao izy izy no fitsinjarana raha ohatra atao isanjato ny afatra anankiray zay enitsika tsiraray avy ny afatra enona zany amin'ny mahazato isanjato azy de mitsinjara ho zao ny fito isanjato ny afatra ambaran'ny olona anankiray ihany no avy amin'ny teny lazaina fito isanjato ihany avy amin'ny teny lazaina io teny avoakatsika io ny 70 isanjato ny afatra ampitaina de avy amin'ny feo zany zay feo zay zany hoe ny filantony ny avony zay zany de ny 70 isanjato ny fihetsiky ny vatana eo ampampitana ny afatra dia ny 5 isanjato ny afatra ny fahaizana miaino zany hoe miaino amin'ny fahafenona de ny fandraisana an'ireo zavatra anankitelo reo ny 7 isanjato le teny ny 70 isanjato ny feo ary ny fihetsika ny 5 isanjato zay zany ny fianona amin'ny 100 isanjato de mila mahay mamantatra an'izany ray aman-dreny amin'ny fijerevana an'ireo zanaka tsarovy anefa fa tsy mitovy ny zanaka rehetra samy hafa ny toetrany ny momba azy tsiraray avy de ao koa metsika lanjany zay fahasamihafana ao amin'izay inona tokoa moa no mety hofetraikany zany amin'ny tia resaka hoe fihetseham-po tika ohatra ka hoe tsy haitsika ray aman-dreny ny manampy ny zanatsika eo amin'izay lafin'ny fihetseham-po zay de lasa tsy hainy zanatsika ny mahatsapany sy mifehan'izay fihetseham-po ananan'izay tao amin'ny fiainany manko ny zaza anankiray de mila mahatsapa fitiavana sy fanohanana avy amin'ny ray aman-dreny ary zany ny atao hoe tena fitiavana le hoe fahafoizana fotoana fanohanana fifandraisana ety zay rahana amin'iny zaza iny ary ireny fifandraisan'ireny no manampy an'ilay zaza ahatsapa fa tiana izy de ahitiny tenany ihany koa sy ahitiny hafa zany hoe ny olombelona anankiray zany rehefa tsy mahatsapa tiana de lasa sarotra aminazy
maneho fitiavana koa avy eo de zay mahasaky bidy be an'ity hoe fanabeazana amin'ny alazana ny resaka hoe fomba teboka faharoa zany amin'le fomba mahomby amin'ny fanabeazana ity eo amin'le resaka fihetsem-po satria rehefa tsy mahay mity tokoa moa ny olona anankiray satria izy tsy mba natsapa hoe tiana zany de anahoana ny fiarahamonina raha ohatra olona ohatrany tsy manam-pitiavana daholo no andeha iriarehany amin'ny fiarahamonina eny olana somary amintsika malagasy nefa nyty resaka fihetsem-po ty satria amin'ny ankapobeny tsika mibeazina hoe fehezina ny fihetsem-po tsy asehoseho ny hafa sy ohatran'izany fa androany zany de manoro hevitra atsika ray aman-dreny fa ka te hanabe amin'ny fomba mahomby de tary lalana ny zanakao ay aneo fihetsem-po ary ay zara an'izany fihetsem-po zany ihany koa ny teboka fahatelo resahantsika anatin'izay fomba fanabeazana mahomby zay de ny lafiny eo amin'ny asa indray zany hoe manandanja kokoa noho ny teny ny asa ny ohatra aseho zany inona no azontsika resanany amin'izay pasteur ny taridalana de nilaza n'izao teny zao hoe ny mpampianatra tena mahomby tokoa ny fanehoana ohatra tokony hoahena zany ny resaka fa ny ohatra no apetraka Jesosy Kristy de namela fianarana mahakasika n'izany izay nataoko no ataony koa Jesosy zany de nanome fianarana no avelako ho anareo nametraka fianarana izy tsy tamin'ny teny fotsiny fa de naneho ohatra mihitsy izy teo amin'ny fiainany de izany fomba ny Jesosy zany no ampianarana antsika ankehitriny tsaroa fa tsy fitakiana izay lafatra zany fa famelana ny zanakao ahita ny fanoloranao tena amin'ny fenitra ara-pitondran-tena sy ny fenitry ny fivavahana kristianina tena izy noho izany zany de manasa antsika ray aman-dreny ny amin'ny hoe asehoya ohatra hita eo amin'ny fiainanao ny zavatra lazainao andray ohatra sy mahakasika an'izany tsika raha ohatra hoe milaza ianao fa ilaina rehefa manao fahadisoana ny mangata-pamelana miaika an'izany de mangata-pamelana tsika ray aman-dreny sarotra amintsika tokoa raha ohatra manao fahadisoana isika ny aika amin'izany antsika hoe tsy nety iny de mifona mamelana eloko tena ilaina zany zay zavatra izay ka de apetraka ho fianarana ho antsika ray aman-dreny ny aina sy velona arak'izay ny zanatsika tokoa manko ny ray aman-dreny isany de mandinika ny zavatra rehetra zay ataotsika na tiatsika zany na tsy tiatsika de mandinika izy de manangona de akatahaka izy any oriana rahatrizay olon-dehibe de zay ngamba natonga an'le fitenena malagasy hoe tarana boanjo fotobonemba satria raha vao ratsy ny ohatra seho an'le ray aman-dreny de bebe kokoa zany ny fironana ho amin'ny fanarahana an'izay ihany koa andreo zanany zay mandray azy io modely eo amin'ny fiainan'ireo kanefa ny arak'izay resak'izay zany na nyresaka tsika tary aloha hoe ray aman-dreny tsy tonga lafatra fa na de tsy tonga lafatra ary an'izany de tokony ohatra ho modely amin'ny fomba hoana no ahatanteran'izany hoe zavatra iainany ray aman-dreny tokoa hoe tsy tonga lafatra kanefa ny afaka ho modely ho an'ny zanaka ia raha ny tenin'Andriamanitra no jerevantsika de zao no ambarany amafisitsika le voalazany Deutéronome fahenina andiny fahenina sy ny fahafito teo amin'ny fahenina moa zany ny tena tiana ambara ary ao ka oponao zao teny antsitiko anao anio izao tary amin'ny fiasarana toko fahenina andiny faefatra izy de milaza hoe amin'ny fananaran'ny tompo famaizana sy ny fananaran'ny tompo ny voalohany zany ny ray aman-dreny mihitsy ny tokony voataiza araka ny tompo ny ray aman-dreny mihitsy no tekony efa manana ao am-po mitoetra ao am-pony ny tenin'Andriamanitra mba ahafahany zany mamela fianarana zay ianarany zanany le fianarana tena izy fanabeazana tena izy araka ny tompo de ny ray aman-dreny aloha ny mila amin'ny tompo de mbola manasa ny ray aman-dreny ary manamafy androany andao hiverina ho an'ny tompo isika ray aman-dreny mba ahafahantsika tena iaina sy velona araka ny sitrapon'Andriamanitra ary atonga andreo zanantsika araka ny voalaza teo ho lehilahy sy vehivavy tombo ao fahalehibiazana izay fahalehibiazana tena tsara indrindra izany mba azontsika ray aman-dreny ho tonga modely ho an'ny zanatsika zany de tokony hianatra isan'andro eo amin'ny Kristy koa sika zay le izy tokony hianatra isan'andro eo amin'ny Kristy de amin'izay isika maka modely an'i Kristy isan'andro eo atongony zanatsika mahita an'i Kristy amin'ny alalantsika ihany koa ho tanteraka amintsika ray aman-dreny tsirairay avy ane zany amara-paranantsika azy de ny teboka faefatra amin'ilay hoe manabe amin'ny fomba mahomby
tsy maintsy mikolokolo toetsaina feny fahavononana mandrakariva amin'ny zanatsika sika ray aman-dreny amin'ny alalan'ny fampirisihana azy reny anandrana zava-baovao amin'ny fomba hoana moa zany no entina mahantanteraka an'izay hoe ikolokolo toetsaina feny fahavononana mandrakariva amin'ny zanatsika isika ray aman-dreny raha arak'ilay nitenenina teo zany hoe isika ray aman-dreny tsy tonga lafatra indraindray ihany koa tsika hitan'le zazamaso eo mihitsy ny hoe dada naneny araka manana clé moatran'izao kanefany dia isika no amboly ao amin'izy ireo an'izay toetsaina feny fahavononana mandrakariva izay. Ia tena zava-dehibe tokoa ny fampirisihantsika andreo zanatsika andeha amin'ny zavatra tsara marina. Ny isa atoko fahafito andiny fadimy folo dia ozy izy hoe fahalalana ozy izy fidiny tsara ary andany ratsy. Zany hoe ireo zava-baovao eo amin'ny fiainan'ireo zanatsika ireo dia ny tokony fahafahan'izy ireo anao safidy mandrakariva ny hanaraka ny tsara fa handany ratsy. Amin'izay fotoana izay dia ny zanatsika ireo dia hitombo hialehibe ao anatin'ny toetsaina fomba fijery miabo mandrakariva ho an'ny tenany. Nisy didy folo mifanabeazana izay eo ampelantananao le izy amin'izao fotoana izao tsara ampahafantarina ny mpijery angamban'izay amaraparanantsika izao fotoana izao. Misy didy folo mifanabeazana ity izay mahafinaritra mampieritreritra ihany koa. Ozy hoe ny zaza tenenin-dava ozy izy dia tonga mpamalivaly. Ny zaza kapohan-dava dia tonga mpiady lava. Ny zaza voasazy lava dia mihevy tena ho diso foana. Ny zaza eny ho teny dia hahainy hafa. Ny zaza kaherezina dia hahay amerin-javatra. Ny zaza omety sitraka dia hahay ankasitraka. Ny zaza mahatsapa famarinana dia hanao marina. Ny zaza miaino anatin'ny filaminana dia mahatoky ny olona. Ny zaza mahazo dera dia hahay atoko tena. Ary farany dia hoe zaza miaina ao anatin'ny fitiavana dia hahay ho tia namana. Mahafoaka zavatra be lehibe izay. Zava-dehibe ry ava-malala isan'ny fotoanantsika tandroany manabe amin'ny fomba mahomby. Ny tanjona dia mba hahafahandray aman-dreny tsiraray avy. Afaka hiteny ny teny voalaza ao amin'ny Isaia toko fahavalo andiny fahavalo ambin'ny folo manao hoe indreto izaho sy ireo zaza nomeny Jehovah. Ary voalaza ny Jaona 7:10 andiny fahaefatra hoe vitako ny asa nomena ho ataoko. Mba afaka hiteny izany daholo ny ray aman-dreny satria navita ny fikolokoloana ny fanabeazana, nahafohy fotoana, fanohana, fifandraisana ety, fametrahana fetra sy fanoloran-tena feno ho an'ny zanany izy ireo. Ka dia ny rariana ny ray aman-dreny tsiraray avy nandray lesona androany. Andray fanapahan-kevitra entitra ihany koa. Tsy mbola tara fa mbola manana fotoana isika hanarenana raha ohatra n'izy tsy lesoka vita tao anatin'izay. Ary mirary sady izay mba hahita ankohonana feno fifaliana mitombo ao amin'ny fanabeazana kristianina tena izy ary indrindrandrindra dia mba anana ny tanjona ho amin'ny famonjenitsika tsiraray avy. Andriamanitra ny hitantsika tsiraray avy makasitraka anao izay nanaraka izao fandaritra izao tany tokantrano ary mirary ny fiatanan'ny tompo ho amintsika tsiraray avy. Andriamanitra ny tsara indrindra ianao ary nanolotra anay ny tsara indrindra ihany koa tamin'ity anio ity mba hahatonga anay ray aman-dreny mba ho ray aman-dreny ahazo sitraka eo anatrehanao satria hitondra fanabeazana sahaza araka ny tompo ho an'ireo ankonanay. Mamelany mety tsy fahataterahanay tamin'ireo fanabeazana nentinay ho an'ny ankonanay ary fandrinay Andriamanitra mba ny ankizy rehetra ny tanora izay nandalo fanabeazana izay mety tsy ho lavorary dia hanana tombony ho amin'ny fanarenana n'izany any amin'ny ray aman-dreny. Manampindray aman-dreny anapa-kevitra hiandany tanteraka aminao Andriamanitra ka hitondra fanabeazana araka anao ihany koa ho an'ny ankonana tsiraray avy. Mahatoky izay fa hanolo-pahendrena ny ray aman-dreny tsiraray avy ianao. Taridalina azy ireo amin'ny marina rehetra ary hanala azy koa eo anivon'ny ratsy. Tahiny tanora ny zandry zanaka anay rehetra any amin'ny tokantrano misy azy any tsiraray avy. Aoka tompo malalo ho amin'izy ireo aneny fahasoavanao, fitahinao ary fiarovanao.
sarak'zay a zay no mifandao fa hainao kosa tompo malaro ho ampy mizara ao anay ny fahasoavanao ny fitahinao ara-fiarovanao tononay noho ny amin'ny anarany jesosy zany vavaka zany amen. eny a fifaliana ao anay ny niaraka taminareo teto a miraro soa anareo tsiraray avy zay samotahin'andriamanitra ny fianakaviana rakoto malala pasteur rakoto malala Mijo Tsiry pastorany district Nandrondra no niaraka taminareo teto samotahin'andriamanitra toko otokatrano so anjakany vavaka otokatrano so fafitino ravaka tsofirano reriray mba iray mandrakiza yarady odory mihiova sanatry